Aleloia, midiray ny anaran'i Jehova, midiray ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitety ao an-tranon'i Jehova, ao anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika, midiray an'i Jehova fa tsara izy mankalazà ny anarany fa mahafinaritra izany. Jehovah Andriamanitra io, ilay tompo tianay, tsara sy masindrindry an-danitra. Ankehitriny tompo dia mangataka ny fanatrehanao izahay. Aoka anao tompo no anamasina anay tsiray avy. Aoka anao no anadio ny fo sy ny fisainanay raha natrika izao fotoana izao. Misaotra indrindra tompo. Amen. Faly miarabanao anatratra izao sabata masina izao. Ny faniriana moa zany dia mba samy ahita fifaliantsika, azo haim-panahy ary indrindra hanao fahamasinana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fidaran'izay ataontsika eto. Ho mariky ny fifarabantsika dia indesika efa naovana fatanana. Rahasoa indrindra tompoko. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina ni veri ohira ira tifukuira fatenati ilai pamusina Irau lai faefanabe manufani panuta nating malemi azare hajesi zauni uta o ira rifuku ira fatenati ilai pamusina Irau lai fumanguraka rasenjanau tumani manarina raputraka nuni unjatani oh ira rifuku ira fatenati ilai pamunzina Irau ilai piamina Mia isi mitanju Kaitanang misakamina Naalina nanju Oh ira Rifuku ira Fatenati
namandrakiza ira jifoko ira fa tena ty iray mpamonjina. Manasanao za handray ny baibolinao ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Matteo 5:1-5. Matteo 5:1-5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny irainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny irainao izay ao amin'ny mangingina no amaly anao. Galatiana 3:17. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Hotahinana ny teny sy ny fanazavana ny teny. Amen. Miara hivavaka isika. Andriamanitro, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianko ny voninahitra ao izao rehetra izao. Mankasitraka anao izahay noho ny fitantananao anay tamin'ny lasa. Ankehitriny izay ray malalo dia mitalao ny famindram-po sy famelan-keloka avy aminao. Koseho ny fahotanay tsirairay avy. Taio ireo mpitantanasa izay isan'ambaratonga, mba ho fiaino ny fananao masina izy ireo. Taio ihany koa ity firenena izay misy anay ity. Miono ny faindrena avy aminao anie ny mpitondra tsirairay avy, ka mba ho firenena mahay manome voninahitra ny anaranao anie ity firenena izay misy anay ity. Ankehitriny koa izay dia mangataka tompo ao an'ireo izay tsy salama. Ianao ilay dokotera mpanasitrana, aoka sy ny tananao izy ireo, bala samy avy aminao no anasitrana azy, ary manana olana dia vahanao ny olana. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra amin'ity maraina ity, engane mba hanisotry ny fanahinao masina no hanindry-molony, ka ny teny izay ho lazainy eo dia hitondra aingam-panahy vaovao ho anay tsirairay avy izay mandray izany hafatra izany. Tononona noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fampokivavahana ao amin'ny fanatitra isika, ka manasanao amoaka izay fanomaninao an Jehova, dia andeha hiaraka hivavaka mangina isika. Amen.
Jesosy sy ny mpianany dia tonga tao amin'ny tempoly mba hijery ny fandrotrahan'ny olona ny fanatitra. Tonga teo avokoa ireo mpanan-karena, ny mpanambola, samy namoaka izay avy any aminy mba hatao fanatitra ho an'i Jehova. Rehefa nandeha izy ireo dia samy araky ny hareny avy no nitondrany izay nananany ho atao fanatitra ho an'i Jehova. Nisy manano-tena anankiray anefa izay niavaka tamin'ireo satria tena kely dia kely ny vola izay noentiny ho atao fanatitra ho an'i Jehova. Dia ireto mpianatra reto niandry izay fihetsika Jesosy manoloana izany zavatra izany. Rehefa niteny anefa Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianany, io mpitondra tena izay malahelo io no efa nandrotraka be indrindra tao anatin'izany fanatitra izany. Dia ho anao ihany koa, raha anao mifanatitra ho an'i Jehova ianao, dia tsy ny sandam-bolanao ny jeren'i Jehova fa ny fonao izay manolotra izany. Ao amin'ny Samuela voalohany 2:12 eny 7 tapany B dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehova, tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ankehitriny ary, raha nolotra ny fanatitra ho an'i Jehova ianao, dia ataovy azo antoka fa ankasitrahan'i Jehova ny fonao izay manolotra izany. Andeha hivavaka isika. Jehova Andriamanitra io, mankasitraka anao izay fa mbola nomenao fotoana afaka nolorana ny fanatitra ho anao. Mangataka izay Tompo, ny fanatitra izay ho atolotra ianao dia engany izany mba ho raisinao satria atolotra avy amin'ny fo izany. Toroana vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
fiarabantsika indray rakizy tratra izao fotoana izao. Homariky ny fiarabantsika rakizy dia ndeha itsika fanofahofantanana daholo eo makasitraka. Androantsika dia hijery tantaran'ankizy lahy anankiray, fa zao nefa ny lohateny dia zao mahomby ny vavaka. Averina kely rakizy, mahomby ny vavaka. Ny vaky teny fototra dia hitantsika ao amin'ny Matio 9:1-9. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Androantsika dia hijery tantaran'ankizy lahy anankiray, antsointsika hoe Isaia ny anarany. Isaia rakizy dia mbola ankizy kely any amin'ny kilasy voalohany. Manana toetra anankiroa ity Isaia ity. Rehefa amin'ny andro hafa izy dia manana toetra tiady, ary tena sainady mihitsy ny toetran'i Isaia. Fa rehefa sabata kosa izy dia manana toetra miavaka ihany koa izy dia izao ankizy tsara fanahy sady malemy fanahy Isaia. Manoloana an'izany toetra roa ananan'ity zazalahy ity dia mba tonga saina ihany koa izy fa ahoana ary izany manana izany toetra izany, dia sady nalahelo izy ary nametraka fanontaniana tamin'ny tenany. Ny zavatra nataony dia izao nivavaka tamin'Andriamanitra izy, nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hovan'Andriamanitra ny toetrany, mba tsy ho zazalahy tiady tsony izy. Kanefa arakaraky ny dingana ataony, arakaraky ny ezaka ataony manantona an'Andriamanitra dia vao maika miseho ny toetrany, vao maika izy lasa tia miady, ary tena vao mivoaka ao am-pianarana izy dia tsy andriny izay idivany amin'ny namany. Tamin'izay fotoan'izay dia natsapa izy fa tsy mety nanana fiovana mihitsy. Nandeha nefa ny fotoana, efa lehibe izy, efa mianatra eny amin'ny kilasy famaranana na antsointsika université ireny. Rehefa tany amin'izany fianarana izany izy dia izao mbola niaraka taminy any ireo ankizy lahy namany. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nisy zazalahy anankiray izay toa nanao fijery hafahafa taminazy, izay nanao tao fihetsika sasa taminazy, dia efa nivokona ny tontondriny, efa nihetsika indray ilay ampoporatsy tao anatin'ny Isaia. Ary tsy vitan'izay ihany koa, fa mbola napirisika anazy ihany koa tia namany ity hoe asio izy Isaia, asio izy fa hanampy an'laza. Tamin'izay fotoan'izay nefa izy dia nandinika ary tsapany fa ny herin'Andriamanitra mihitsy ny tao anatiny, ny fanan'Andriamanitra mihitsy ny tao anatiny ka nahatonga anazy namaly an'ilay namany aoka izao. Tamin'izay fotoan'izay izy dia nisy fifaliana tao anatiny, nandresy ilay toetra ratsiny izy, ary tsy andriny izay nodiny tany an-tokantranony. Ka rehefa tonga tao an-tranony izy dia niazakazaka niditra tao amin'ny efitranony, ary nivavaka tamin'Andriamanitra tao izy, sady nitomany izy satria novan'Andriamanitra ny fony. Novan'Andriamanitra ny fony ity zazalahy ity, zazalahy izay tia miady, zazalahy izay linady, kanefa tamin'izay fotoan'izay dia novan'Andriamanitra ho zazalahy tia fihavanana, ho tia namany. Tamin'izay fotoan'izay ihany koa izy dia natsapa fa miady ho an'ny angonany koa izy, mba ho atoky amin'Andriamanitra. Niady ihany koa izy ho andray zatovy namany mba handray ny famonjena izay omeny Kristy azy. Ankehitriny ny vaovao tsara dia izao, ilay zazalahy izay linady taloha dia efa novan'Andriamanitra ny fony, efa nanjary manana fofeny fitiavana ny namany izy, ary nanjary nanana fofeno fitiavana an'Andriamanitra ihany koa. Izasenao ihany koa rakizy, raha maniry te hovan'Andriamanitra ny fontsika dia andaontsika hanao fanandramana, andaontsika hanao fanandramana hanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy, hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany, amin'ny alalan'ny firesantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka izany dia hovan'Andriamanitra ny foko, ny fonao ihany koa. Ka izao ny voalazan'ny Matio 9
Ka ny andininy fahenina dia izao, fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrina ny varavaranao dia mivavaha amin'ny ranao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita amin'ny mangingina no hamaly anao. Misy manantena fa hanatanteraka izany zasenao, ka rehefa manana toetra ratsy tsika te hoentina amin'Andriamanitra dia midira ao amin'ny efitranontsika mangingina. Engane izany tantara izany, izany tantara nantsoantsika lesona izany dia mba ho zava-misy eo amina eo amintsika rehetrarehetra. Ka andeha itsika hamarana ny tantaran'ny ankizy, hivavaka isika. Jehovah Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny tantaran'izany zazalahy izany. Novanao ny fony, maniry ihany koa izahay mba te hanova ny fonay. Maro re toetra ratsinay ankizy, ampy izahay mba hanolotra ny fonay ho anao ka hovanao ny fonay tsirairay avy. Misy manantena izay Jesosy fa tsy hamelanay irery ianao. Tonoina ny vavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen.
Mbola mamerina fiarabana ao antsika tsiray avy indray natratra ity sabata ity. Voalohany dia isaorantsika Jehovahandriamanitra satria nomeny tombon'androm-pahavelomana isika. Tsy hoe akory noho ny herintsika fa noho ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra no natoy izao antsika ka nananantsika tombon'androm-pahavelomana tahaka izao indray. Misy namana izay naniry mba ho tratra izao andro sabata izao fa tsy natratra. Noho izany zany dia tena fahasoavana sy famindram-pon'Andriamanitra no natratraranao ity sabata ity. Manarak'izay dia resaka momba ny fahasoavana isika. Ny resaka amin'ny vakiteny fototra, ndao verenantsika vakina vakiteny fototra izay vakina teo ao amin'ny Galatiana. Galatiana toko 7, Galatiana toko 7, ny andininy 17. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy: fa na iza ianareo natao batisa amin'ny Kristy dia mitafy any Kristy. Io fitafiana io no resantsika amin'ity androany ity. Misy fitenenana izay hoe fanahy ny maha-olona. Fa misy fitenenana anankiray koa hoe ny fitafiana ny maha-olona. Io fitafiana io zany mampiavaka antsika amin'ny biby. Rehefa mahita biby ianao amin'ny fotoana andro ririnina dia mahita anao maniry misy le biby mba ho te ho tafiana lamba. Fa ny olombelona kosa dia lasa mivadika kely satria ny olona dia manomboka tsy mitafy lamba. Mialoha idirantsika ny amin'ny toriteny dia ndao aloha tsika hanondrika ny loha hivavaka. Jehovahandriamanitra io, misotronao izay satria mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana ka hatratra ity fotoana androany ity. Raha ihany tenao izay amin'ity androany ity dia aokany ianao no hanokatra ny fisainanay mba takaranay ny tianao ambara. Ny vavaka dia tononona sy angatana amin'ny ran'i Jesosy. Amen. Taovakitsika ny sokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Lioka. Lioka no andraisantsika fampianarana amin'ity androany ity. Lioka toko 7. Lioka toko 7 dia manomboka amin'ny andininy 15. Ny toriteny dia hozaraintsika anankiefatra. Zaraina anankiefatra ny toriteny. Voalohany dia ilay mpanao fanasana. Misy mpanao fanasana zany amin'io teny vakintsika anio. Ny faharoa dia ny hiraka. Ny fahatelo dia ny nasaina. Ary ny fahaefatra dia ilay fitafiana magaga. Raha sitsika lohateny ity toriteny ity dia hoe fitafiana magaga no ataontsika lohatenina. Ndao ry sokafantsika ny baibolitsika dia jerevantsika ny ao amin'ny Lioka toko 7 ny andininy 15. Vaky toy izao: ary ny anankiray tamin'ny izay niara-mipetraka ninona taminy dia nandre izany ka nao taminy hoe sambatra izay mihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra zany resana eto. Zany hoe ahoana ny mety endrikendriky ny olona hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia toy izany Jesosy ilay vakiteny. 15. Fa hoy Jesosy taminy: nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Raha jerevantsika any amin'ny Maty toko 12 ny andininy manomboka amin'ny andininy 1 dia mpanjaka no manao fanasana eto. Zany hoe raha fanasana atao mpanjaka zany fampakaram-bady dia tsy fanasana tsotsotra fa fanasana efa mipetrapetraka. Efa voasotra ao anaty fanasana daholy ny fotoana, ny ora efa mipetrapetraka ao daholy. Dia rehefa vita ny fanasana dia ny andininy 17. Ary naniraka amin'ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana laza tamin'izay efa nasaina hoe andefa efa voavoatra izao ny fanasana. Mahafinaritra be ny ity resaka ity. Tonga ny fotoana. Raha ataontsika izany amin'ny espasy, efa milamina daholo ny zavatra rehetra. Efa tonga eo ny mpanambady. Fa ilay olona nasaina tsisy tonga mihitsy. Dia naniraka ny mpanompony ity mpanjaka ity andana. Fa ny mpanompony navarina dia le toetra n'ilay mpanompony na le hiraka mihitsy nafinaritra anahy. Le hiraka tsisy ady hevitra hoe mpanjaka, olona fa sy tonga ve dia mbola andehanana any iray. Fa ny hiraka eto dia hitantsika ny fa vao niteny ny mpanjaka dia tsisy ady hevitra fa tonga dia lasa. Dia rehefa lasa ilay hiraka, ny zavatra navarina kely anahy hoe efa ao anatin'ny fanasana
ny daty ny fotoana fa nahoana reto olona reto mbola tsy tonga. Dia tonga saina zany eritreritra n'izy ity hoe ngamba ny mpanjaka ny eritreritra hoe manao fotoan-gasy. Gasy manko raha fasaina dia raha mivaly sasany fotoana amin'ny folo izy vao tonga. Dia mety ohatran'izay koa zany tamin'ny taloha tany dia mety fa nisy ohatran'izay hoe tsy tonga ilay olona dia mety nieritreritra ny mpanjaka hoe mbola tara angamba zareo mety fa zay ny zavatra nisy. Dia rehefa tonga tany niraka dia navariana dia ity kay tsy arak'ilay nieritreretina ilay izy hoe tara fa kay olona tsy miraika olona tsy vonona mihitsy kay no natren'ilay iraka rehefa tonga tany. Reto iraka reto dia tonga dia mafantatra ny tokony atao. Nandresy lahatra izy ireo satria araka ny voalaza dia nialatsiny reto olona nasaina reto. Dia zao ny zavatra amin'ny 9:20 zao ny vakiny. Fa izy rehetra dia mitovy saina ka samy nanao fialana. Reo olona izay tsy niraika, reo olona izay nasaina dia inona hozy izy? Mitovy saina daholo dia samy nanao fialana. Reto olona reto dia tsy olom-poana fa olona raha mpanjaka izay manao fanasana dia olona manokana mihitsy, olona ambony, olona manam-pahefana, olona mihaja reto nasaina reto. Fa zavatra navariana tsy haiko hoe efa hitanjareo foana ve ilay fanasana fa tsy nampiraiky anjareo ilay fanasana, tsy nasianjareo azany ilay mpanao fanasana. Dia nitohina andininy fa manaraka 9:20 ary no tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Ilay iraka zany resana eto. Dia nambarany tamin'ny tompony izany dia tezitra ny tompontrano ka nao tamin'ilay mpanompony hoe mandehana faingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto amin'ny tanàna ka ampidiro ny malahelo, ny kilemaina, ny jamba, ny mandringa. Io malahelo io raha amin'ny diketeny dema dia hoe mahantra. Mahantra zany resana ny malahelo io amin'ny diketeny dema. Dia hitantsika fa olona voatokana no nasaina tamin'ilay fanasana. Dia reto nasaina faharoa reto zany olona tampotampoka tsy nanam-poninninina. Zany hoe tsy olona ao anatin'ny fanasana mihitsy fa tamin'ny fotoana tsy nampozina. Dia reo natao hoe fahasoavana no niantsonan'ireo olona reo. Tsy miendrika fa nasaina tampotampoka. Dia eto amin'izay miseho ilay fitafiana magaga. Eritrereto hoe olona any an-dalambe no asainao, olona eny Ankalamanjana no asainao, olona mahantra no asainao, olona mandringa, jamba, kilemaina no asainao. Fa zao ny zavatra navariana. Ahoana nahitana reto olona reto akanjo? Tsy azo eritreretina mihitsy hoe olona mahantra zany dia hita akanjo vetivety eo, mbola hipasoko akanjo. Olona mandringa zany dia hoe mbola hitady akanjo any an-tranony iray, efa misy akanjo vahoamana avy any. Tsy azo eritreretina zany. Fa nafinaritra dia zao ihany. Ny tenin'ilay iraka dia hoe makatoa fotsiny nareo dia zay. Fankatoavana fotsiny no ilaina dia afaka mandeha nareo. Rehefa tonga tany amin'ny fanasana zay dia azo eritreretina zao ny zavatra miseho zao. Hoe olona maloto kely ny tonga amin'ny fanasana. Olona kilemaina ny tonga amin'ny fanasana. Olona mandringa ny tonga amin'ny fanasana. Olona jamba ny tonga ao amin'ny fanasana. Ahoana zany mipôzipôzy ny ao amin'ny fanasana amin'izany fotoana zany? Olona mipilapilaka daholo zany ny ao anatin'ny fanasana. Fa misy fanafenana an'izany. Dia raha vakintsika ny ao amin'ny Maty 2:20 manomboka amin'ny 9:20 dia misy akanjo manokana ao. Dia akanjo ity dia azo antoka fa akanjo mihaja. Tamin'ny mbola nianatra izahay dia misy ny atao hoe tablet. Io tablet io rehefa manao an'iny rehetrarehetra dia miala daholo hoe ty zanak'olona ambony, ty zanak'olona ambany, fa mitovy daholo. Dia azo antoka zany ty akanjo ity fa akanjo mihaja afaka manala ny tsy fitoviana eo amin'ny tsirairay avy. Io akanjo io dia azo antoka fa tsy akanjo fohy. Hoe akanjo lela mody, le mampidera zavatra tokony afenina reny. Ty akanjo ty koa dia azo antoka raha lelanao dia tsy le akanjo manara-batana le ohatra amin'le lamody amin'izao le
pataloha mifinjifinjy ireny. Satria raha olona kilemaina zany manao pataloha mifinjifinjy dia hita ihany ny maha-kilemaina anazy. Hita ihany izy fa kopilakopilaka. Fa ty akanjo ty dia akanjo hafa mihitsy. Akanjo manarina ny kilemanao rehetrarehetra. Zany hoe zao zany. Raha misy kilemanao, toetranao kopilabila. Misy toetranao mandringa. Misy toetranao jamba. Dia rehefa manao ty akanjo ty ianao dia tsy hita daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny anjaranao dia tsotra ihany. Inona ny anjaranao? Makatoa mandray dia manao an'ilay akanjo fotsiny. Dia voafina avokoa ny toetranao rehetrarehetra, ny toetranao bilabilaka rehetrarehetra, ny toetranao mandringa rehetrarehetra, voafina zany akanjo zany avokoa. Moa ve tsy akanjo magaga ty akanjo teo izy nareo? Ahoana fahitantsika anazy? Tsy akanjo magaga ve? Io ilay akanjo mpamarinan'i Kristy. Ilay akanjo mahafinaritra. Rehefa nanao an'io akanjo io ianao, dia aza esorina izany akanjo zany. Izy tamintsika efa nanao izany akanjo zany. Raha mbola tsy nanao an'ilay akanjo ianao, dia manasa anao mba hanao an'ilay akanjo. Zao volazany ao amin'ny Galatiana efa vakintsika teo. Inona ozy ilay Galatiana teo? Galatiana 3:7-7. Dia ozy izy hoe, fa na iza ireo no natao batisa ho amin'ny Kristy dia mitafy an Kristy. Le akanjo tafiana zany eto Kristy mihitsy. Aza esorina le akanjo. Fa vao esorinao le akanjo dia inona ny toyiny? Vao manala akanjo anao na tsy mety anao an'le akanjo anao dia andao vakintsika ny toyiny ao amin'ny Matio. Matio 2:12-13. Rehefa tonga tao le tompo fanasana dia nandinika ny rehetrarehetra hoe misy olona tsy manao akanjo mihaja viato, tsy nanao le akanjo viato. Dia hoy izy taminy resakaiza, ahoana ny diranao teto? Nefa ianao tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Ahoana ny natongavanao eto? Zany hoe zao zany, reto olona reto dia noho ny fahasoavana natongavany tao amin'ilay fanasana. Ka noho izany, tsy hoe rehefa ambany fahasoavana ianao dia tsy misy lalàna fe. Fa nambany fahasoavana ianao dia misy zavatra tokony akatoavana. Dia ny fankatoavana dia zavatra tsotra. Mandray an'ilay akanjo dia manao an'ilay akanjo. Zay ihany. Fa tsy hoe akory zay tiako no ataoko. Tsy zay zany. Fa raha zay tianao ny ataonao na hoe alanao le akanjo dia ny toyiny. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy. Ny olona rehetra izay tsy manao an'io akanjo io, ary ny olona rehetra izay manala an'io akanjo io, dia inona ny anjarany? Afatotra any ivelany izy. Ka manasanao mba hanao an'io akanjo magaga io. Ka rehefa ho avy tsy hoe lamira ho lanitra Kristy dia ho arabaina tonga soa ianao miaraka amin'ilay akanjo mihaja izay omeny Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ne ho amintsika tsirairay avy. Ka isika rehetra ne rehefa ho avy tsy hoe lamira ho lanitra Jesosy dia samby ho hita manao an'ilay akanjo tsy misy pentina avokoa tsika rehetra dia hitsehana an'i Kristy eny amin'ny raha ho lanitra. Amen. Pamoja
hivavaka. Jehovah Andriamanitray, misotronao zahay. Noho ny fitiavanao, noho ny famotramponao, fa mbola nanomananao akanjo, nanomananao fanasana indray zahay any amin'ilay tanàna be voninahitra izay ny manao anay tsiray avy. Tianay Tompo dia ho azonao izay tsiray avy. Ary ny anaranay izay voasoratra amin'ny boky ny fiainana dia ho amafisinao jerenao manokana, ka raha misy tady foana aminay dia anao misy ny Tompo no hijerenay manokana, hitari-dalana anay ka hanarina anay indray. Ka raha ho avy tsely amin'irao lanitra ianao dia izay tsirairay avy, izay maheno izao toroteny izao dia hitsehana anao am-pifaliana avokoa. Saotra Tompo. Amen.